miaindratsy. Nosoratany Andro Davita Mikael. Ireo manome aina ny tantara, ny aina Randriamalanto, Hanitra Rabeson, Liva Rakoto, Volatina Norlanao, Jeftas Islin, Angelina Fanjanelina ary ny mpanoratra. Nandrindra sy nanantotosa Oliva Sora Kotinirina, ny kirakira ny teo amin'ny lafiny ara-teknika Pitikafo. Vahinona ihany koa raha mbola mahavariana an'le bandy ty eo. Andoranga andefa taraikitsika. Hita ho aly izy. Iza zao mahavariana an'ilay a. Sa variana mandinika ny sipy indray le ty. Nareo koa zany. Ndao andeha. Zany avy dia asiana resaka be. Ary laha ty mieritseritra ohatra ny hafahafa mihitsy ne. Tena mba kozy. Hafahafa hoana koa e. Mbola za ihany ty tsy niova. Za moa zany dia tsy miteny tsony fa aleoko mangina. Fa zao marina zalahy. Ahoana? Fa ny teny marina ne tiako izy iny fa saingy. Fa izy aloha zany fa tsy azoko mihitsy zany teneny. Fa Mikaly ve zany? Ie, izy indrindra. Tena mila mihetsika ingy amin'ny larafana. Mitady ho ratsy ty bandy ty zany. Ina zao mampime an'lahy eo iaro ha? Ka fananefa miketrika an'izy iny le ty e. Dia nefa ilay lahy koa ty tohatra ny tena milaza ty azy dia tsy azoko mihitsy iny a. Dia aleo zany ho azoko. Tsy tiako mantsy raha iny ny animba ny finamanantsika eo. Aleo lesy za mba elo lalana. Ary efa tsy zakako izy ve tsy ho zaka an'lahy ihany. Sa ahoana? Eny e, izay ataon'ny lahy dia mety daholo. Mandefitra foana anie zany e. Sady atao amin'ny kalinina koa izay labandy kanosa be. Ary lasa morona anie zany akamako zany. Sa efa miketrika plasa ady. Zay aloha fa ivily eto ahy. Amin'ny manaraka indray miresaka. Ok lesy raha setra. Marary ndry ero Mikalo a. Mba makena kelaka izy fa tsy mianatra androany a. Ka inona honika vavao aty? Ndry lasa tsy mianatra foana tato ato izay a. Sahira ny dada sy nena any ambanivohitra dia tsy maintsy miasa no sady mianatra. Maninona nefa raha izay natamiko izany dia napiako ndry e. Zany ve tsy hamianatra e. Aleo amin'izao ihany ka. Aiza koa e. Inona fotsiny aky mampinamana antsika raha izany a. Fa zao marina aky a. Nresaka tamiko fano fa hoe ty andrehona izy. Fa iza aloha ty fano e. Le namany sedriny aky a. Ay ve. Dia ahoana? Angako moa zany mila valiny zao dia nizao ka. Tsy voatery ka. Fefa napitafatra tamindry aloha za zay a. Nisatra betsaka aky fa efa henoko aloha zany a. Fa ndrisy sedra marina veloha miaraka e. Tore lalana foana mantsy nareo. Ohatrany hoe mpifankaty zany fahitako anareo ka. Namana ihany nandresako azy ka. Sady izy koa hatreto tsy mbola nitory fitiavana tamiko na dia indray mandeha azy. Fa ndry nefa ty azy? Tsy haiko akia. Fa aleo aloha ikarakara sakafontsika ka. Ndao apiako ndry dia sady miresaka tsika e. Andao ary e. Bonjour Mikalo. Wai, fan. Manaona ianao? Inona ny vaovao? Tsy dia manana lazaina loatra fa zao hitanao zao ihany e. Fa andeha ho aiza marina aloha ndry ty raha tsy mahadiso e. Avy any Sarindra naka an'ity kahie ity dia andeha oty.
Fa azafady Mikalo, afaka mba mitafatafa kely ve tsika na dia minitra vitsy fotsiny aza? Misy zavatra tena tiako resahana aminao mantsy. Tsy ela be fotsiny a. Mbola maika andro mantsy za io. Aza matahotra indri fa tsy ela ka. Aleo eto tsika no hipetraka. Iny ary. Ento ary zany tafanao zany fa meno anao ahy. Zao ry Mikalo. Mety efa lazainy tsara indranao ihany moa ty resaka ty fa averiko fotsiny ihany izy androany. Ay ve iny resaka iny ka zangery fa ny matahotra hiditra amin'izany fitiavana izany. Andeha hianatra ny andevazana na aty fa tsy hanao fitiavana akory. Ka eny fantatra ane zany. Fa hitanao ihany moa mahatanora ny tena dia tsy maintsy mitsiry fitiavana io dia any aminao le izy ny atefa. Aleo ary fa hodinihana ny momba n'izany. Aza mba atao ela mory Mikalo kony a. Eny fa aleo aloha andeha amin'izay ka. Zay fa veloma ianao? Veloma ary. Ianao indray aloha dia tsy maintsy ary Mikalo. Zahako nga naiky alamaina io zany. Sady manao defia amin'ny rasedra ihany koa any tena marina. Ary aloha amin'izay koa aloha hiala vatsy. Fa maninona koa ary azany mitady ho lasany ny foko. Sa ve tia azy koa tombo arovy amin'ny zavatra tsy azahoako fahasoavana amin'ny fanahiko. Zany ny atondehako pastera. Mila toro-hevitra sy toro-lalana avy aminao a. Zao izy anaka. Voalohany indrindra aloha dia mila hamafisina tsara ny finoana izay efa ao anatinao. Eny tompo. Izay ihany mantsy no hery ahafahantsika mandresy ny fakapana sy manalavitra ny faharatsiana. Misaotra betsaka pastera. Ay ve manambahiny tsika e? Manao ao Madame Lise. Ka inona ho ny vaovao ke? Efa nilazaiko amin'ny pastera teo ihany le izy. Dia maka toro-hevitra ty aminy za io. Ay ve? Fa ianao ty marina ohatra ny tsy hita matetika any am-piangonana mihitsy. Tsy izany fa sahirana mihitsy amin'izao. Dada sy neny koa mantsy any ambanivohitra sahirana be amin'ny sakafoko sy ny saram-pianarako dia miasa asa kely any dia izay e. Zany a? Ka inona aloha zany asa ataondry izany e? Manao mpanampy amin'ny hotely reny e. Dia zay rery Mikalo, maherezy ianao. Za io mantsy ohatra mbola somary andeha hivoaka kely kosoko. Na za koa aza nefa andeha. Miala tsiny Madame Lise fa tsy hoe tia andao anao fa mbola misy asa miandry anao koa any an-trano. Omendalana zany ianaoko. Ka maninona moa raha miaraka tsika mianaka fa any koa mantsy zao ny lalako. Ie, mety tsara koa zany. Fa ohatrany tsy salama nga ela zany. Salama tsara ka. Fa hoana? Tsy ve nendrika lato ohatrany hafahafa be ny masony lamba manomboka mena be. Zany fa alina be ahy vao natory. Alina be fa naninona? Nisy lesina tsy maintsy nanaovako recherche zay dia zay nataraiky ahy vao tafatory. Ay ve? Ary ilatiny zany tena mianatra. Ka zay ny no alia aty andranto fianarana. Marina zany tenelina zany. Fa hono fa hoana marina momba ny Mikalo e. Tsy azoko. Fa hoana amin'ny ahoana moa zany? Sao dia fa mba miaraka ary aloha nareo e. Za vao tselatsela zay natazana nisy fano hitako miresatresaka ary amin'ny toerana somary coin kely ary zay. Ay. Otry fa toa malahelo be nela zany e. Fa nga oako zany ho any e. Fa maninona ary laha ty? Fa ilanga maika be. Tsy dia maika loatra lesy e.
Za tsy misy atao tanànao dia izay mba nakanisako naty amin'ny lahaty aloha raha mety hoany amin'ny Mikaly tsika izao tehirisaka aminy mantsy tena hoe zao dia zao mihitsy ve manina lesa raha ohatra hoe ambarina programa dia mba rapitso ka marary loatra ny foko maheno izany zavatra tantarainy lahy zany iny kalma aloha lesy aleo amin'ny aladitsika izy makany sady milaza mialoha aminy letsy eny marina koa zay fa tonga tamiko aty amiko ianao Sarindra fa misinina sady amin'izay koa efa maty masoandro koa sedra koa zany maninona malahelo anao ny ady nakaty Sarindra zay indray ianao ka zany tianao sedra efa fantatro zany efa nilaza taminao fa Mikaly ny tiako fa tsy ianao namana fotsiny nandraisako anao hatramin'izay ianao koa zany tsy azoko mihitsy ka olona efa tsy tianao iny dia mbola esanao saina ihany sady ny marina koa ne efa miaraka izy fano amin'izao fa tena marina ve zany resaka izany za koa ve dia andainga aminao marina izany indrisy tena tsy tia tokoa ve ianao ry Mikaly okizay za eto voninanao anao tanteraka aiza matahotra fa itisy anajanao zao Sarindra miangavy ianao mba handeha aleo akasaina mihitsy dia roanao mihitsy zany aleo kosa mba etra ihany aka zany Kaiza dia ahoana mifandehany dia ahoana lesy raha iaro zao hitany labilangina be zao ary efa lasa mety mihitsy zany akamako zany tato bala so fikafika ihany lesy zay mba narana zao pakapakadalahy zao inona lesy ny fikafika omenany lahy eo ny fahasoavany tompony natoy izao fa so marina aloha ahoana ty manahoana marina momba amin'ny Mikaly any izy ihany ndry totra maimaina be ny la zany mamaly fa kanga misy olana sahady le ty ny tena marina nely ty dia tsy dia tiako loatra izy iny rasiko tsara zany dia ataony la filandra tsy mahita fotsiny zanak'olona sao dia mba tsy mety lesy zany animba ny hafa fotsiny inona lesy ny raharahiko an'izany mampalahelo azy ao dia mbola tsy tanterako le zavatra nikasaiko atao aminy azony lave tena tsy naposiko lesy hoe ialano avita an'izany dia ao tsy ao anatin'ny sainy lave lesy hoe tsy mba mampalahelo amina akory raha sanatria izy ka hoe tsy mahavita amin'ny fianarany kory izay nikelezany aina ro atoviny aty dia mba hono izy ialano raha iamandreny ka olodira iaro elazany koatra be sermonina be ka sady zange le anao an'izany fa tsy elahy akory inona tokony hampatahotra ny lahy amin'izany mba hateneo ihany lesy ny zavatra atao fana mba miteny ihany aloha ialany elo tia ka tadio tsara mitody tsy misy fa ny atao no miveriny fa ialany mba manana anabavy leo be any lahy koa raha iaro avy elao andra angaza ny resaka izany ka sady aferako izany fa tsy isy idirany lana kely aza fa ny tsy azoko hoe ninona maninona ialany manana toetra ohatran'izany le ty ka ny tena marina lesy tsy tiako fotsiny izy le hiaraka amin'ny sedra dia izay fantatra elahy ihany fa za koa tsy manaiky resin-dra sedra zany eny arika fa andao amin'izay aloha no devoira fa avy aloha zany resaka izany hoany fa ohatra mabe anina fotsiny ety dairo ary asivy kely aloha fa ohatrany tsy mikapita mihitsy ny servoako dia izany ny resaka nataony tamiko tsy haiko hoe ahoana ny fomba ataontsika mampalahelo Mikaly anefa ne izy amin'izao lasa tsy tia miresaka amiko firy tsy ohatry ny taloha tsony tena manazavatra be ary sedra fa mila mitady hevitra faran'izay angany sika hisarahany Mikaly aminy eny
fa ezaka ihany koa andeha hiresaka amina izany aza. Tsy andro ela fa androany ihany ataoko izay ahitana azy. Andao tsika hiaraka makanika ny olana moa. Aleo za ihany makanika. Eny ary. Odio. Misy manao ody zany. Aleo dia rehefa vetivety e. Oay, sarindra fa... Aleo ahitsitra fa inona ary ty e. Mandro sary ianao e. Manahoana sarindra? Manahoana ianao? Ay atoko ianao? Tsy misy atao dia mba makaty aloha e. Mba miresadresaka amin'ity namako ty ah. Ka toy zary le resaka dia raha namanohy eo e. Oaka aloha ino hany ka ovay zavatra hafa mihitsy. Oty, fa ino ty mahasorenanao? Reraka izy dia somary makatoeran'ny fakisitinana kely e. Ay ve, fa izao marina e. Nilaza tamiko Mikaly fa tsy salama hono izy ihany. Tsy salama? Fa... Eny e, tsy salama. Fa tsy mbola nilazainy tamiko aloha izay mahazo azy. Andao tsika ho any zao dia zao fa tsy milama amin'izany ny saiko. Andao. Orainy Naonja Ramatoa. Sao dia mba efa tsy rariny kosa ty zavatra ataonao ty a? Ohatray, fa za moa maninona e? Efa sangy mihoatra ny loha mihitsiny. Ohatray. Na ny mpiray fiangonana azy efa manontany tena mihitsiny. Tsy azoko. Fa inona zany Ramatoa fa ohatrany tsy azoko ne e? Inona raha tsy ty zavatra ataonareo sy Mikaly ty ka? Ohatray. Sao dia mba sipanao kosa ny ary iny? Mba hitsokelo ny fiteninao Ramatoa Lisy pastera ne ahako e. Mpitandrina ny ondry. Fa tsy hoe mpanararoatra ny ondry fa sao dia mba adinonao ary. Ekeko tsara fa pastera ianao a. Fa ny zavatra ataonao eny masim-bahoaka kosa efa tsy zany tsony. Zao no lazaiko anao a. Zanako no andraisako Mikaly. Eninao tsara zany? Eno ay e. Tsy maintsy hoe izay foana moko. Iza malala izay ataonareo any ivelany a. Fa no izay apatezitra mihitsy nga manotadiavinao a. Afaka tezitra ianao ringa pastera. Aleo andefa ohatran'ny makaleo ana dia miresaka aminao azy. Ohatran'ny olona efa miteniteny foana. Zay va lasa aloha. Sao ve ianao vao tonga? Efa adiny roa ny andry anao teto. Ela be zany fa lazao izay ilavanao a. Mbola maika be mihitsy aho io. Ndray, dia zany ve ny fomba famalianao a? Ka tokony ahoana indray ary ny amaliko anao e? Tsy ataonao any dia mety daholo. Fa zao, bevoka fano a, izay no metsoko anao. Ka inona tsara? Dia inona nesako saina amin'izany ianao na bevoka na misy kakana? Andray kosa. Tsisy andray kosa zany e. Aleo tsika tsy mifanelongelona tsony. Mazava. Zay fa lasa. Fano. Izy marina. Andriamanitra. Inona ry nataoko hoe? Aleo any amin'ny pastera aloha. Izay ny zava-misy mifona pastera. Mitony aloha anao Mikaly. Azao Andriamanitra no tokony fonanao. Mibeba aminy ianao fa andray anao izy. Tsy fantatra zao na pastera ihany na bevoka an'ity dia eo mody mitomatomany. Mandeha aloha Ramatoa mba angalo rano makatsy kely anie. Eny ary. Azao ry Mikaly aza natavatra ianao fa hitady vahaolanao anao zahay. Tsy ry pastera. Adalako sao dia aleo zany zaka mivokany. Aza misahirana amiko nareo. Iny ranonao e? Ao asitoloky rano ty dia mitony tsara anao anaka.
Misaotra betsaka. Nareo ankizy vavy amin'izao koa ane tena tsy mahay miaina mihitsy. Zao lasa mitondra olana ty antranon'olona ty. Mangina aloha ianao Lisa. Ray aman-dreny tokony anana ary sika fa tsy hamendry fendro. Tsy fantatra zao na dia ianao ihany ary nahabevoaka azy tany fa aty amiko aty mody manao sinema io. Lasa ianao miala eto. Aingana ianao. Aleo koa andefatsy. Aleo andeha pastera. Lasa indray manakorotana ny tokantranonareo. Zay fa veloma. Eny ary anaka, andao satsy izy. Dia rehefa misy fotoana ako mandalo any aminao any mamangy anao. Misaotra pastera. Efa intelo aza iny taty fa tsy nentina tratra Mikaly tato an-trano tato mihitsy. Inona re no antony? Efa natao tsy ho anjara mihitsy angamba nenay ka. Ary ato kosa angamba izy matoa misokatra varavarankely ity. Aleo domdom aloha. Izy zany. Zay ihany Mikaly a. Sedra. Ntiry. Otry. Fa tomtomany ianao misy iny. Tsy vitako tsony mene. Aleoko maty. Andrikako. Ny atoraka ty amiko sady mivina mafy. An-dranomasiny mibaraka moramora misoroko. Inona re nahazo amin'ny Mikaly hoe? Sedra. Afaka mangataka zavatra aminao ve a? Eny. Rehefa ianao ne miangavy zavatra amiko dia naiko foana satria... Satria maninona? Satria tianao Mikaly a. Fa tena marina ve zany? Eny kia tianao a. Sedra. Oka aloha. Aleo indray aloha mandeha. Manaraka tsika miresaka. Fa... Zay mandeha aloha mody. Zao sisa ny afarako. Simba. Lasa nanao fiainany zanaky ny alina aty. Hatramin'izao aloha dia tsy mbola misy mahafantatra hoe mivaritena. Ny mampalahelo ahy dia isedra. Tsy sasatra miteny amiko foana izy hoe tia. Matahotra nefa satria tsy mendrika ho azy tsony a. Tsy mendrika ny tokantranony ihany koa. Vehivavy janga ankehitriny. Ny zaza tatamboaka moa dia nesoriko tsy nananako antra na dia kely aza. Matahotra menatra olona dia tsy maintsy nanao an'izay. Zay raha matoa. Fa mba lasa iza marina ho le Mikalinao iny. Ka nazako aza dia efa tena ela mihitsy tsy nahita azoko. Rehefa mba nijery azy tany an-tranony aho dia inona moa fa dia trano mihidy foana no hitako e. Zany ve? Sao dia mba sanatrika ny amborery aho iny. Aza dia miteniteny foana re ianao raha lisy a. Raha misy ve zany tsy efa nahoraka be teto tanàna e. Fa ono maninona marina moa le namaniny ndeha ho anontaniana. Zay tokoa e. Fandrasa aloha fa ohatra misy mandondony zany. Ka mandehana raha aloha jereo e. Oay Sedra. Mandrosoa ianao. Misaotra. Mandrosoa dia mandraisa toerany. Manao ahoana pastera vady a? Manao ahoana ianao anaka? Ka inona hono zato vaovao entinao aloha e? Tsy izany re izy mivady fa momba Mikaly hoe. Momba Mikaly? Nareo mantsy ray aman-dreny ara-panahy dia izay no mahatonga mba manantona aty e. Eny ary ka lazao ara izay olanao anaka fa miandry ahy. Ka zao ary le izy.
izay ilay izy mivady tiako mikalo fa ny mahagaga anay dia ity izy tsy hita trano ity mihitsy tena izany mihitsy anaka efa mba niezaka ihany nigery azy tany an-trano mba dia trano mihidy foana no ny vataniko matetika rehefa lahady maraina izy no aoka izay anefa amin'izany tsy afaka fa any am-piangonanako hitako ny hevitra aleo rehefa makana dia lazako izy hoe tadiavin'ny pastera mivady tena hevitra mihety mihitsy zany sady zako ao ne dia gaga mihitsy amin'iny zaza iny lasa tena niova be mihitsy izy ianao koa zany olona tsy zanako ao tsinitsinonao ve dia hampiasa saina ianao enao koa raha matoa dia efa miteniteny foana ka anga tsy fantatrao fa olon-dehibe any ahy pastera marina ihany ny ahahako zao oka re zay izy mivady dia aleo amin'izay koa angatadalana ka manaraka mandalo andory anaka omendalana ianao avelako koa ianao aloha fa anao ny rarahako afa-tsy zako zao andeha any am-piangonana fa misy zavatra ho ataoko any re dia aza mijanona riva be loatra any ianao eny re kaizakaiza daholo zalahy ahoany indray azy zao mampanjombo manoro izany sa misy fianakaviana tsy salama sa ao mety tsy salama angamby raha namany avy aminao mihitsy mahatonga an'izao ohatray fa ahoana kosa dia mifanendrikendrika oatra zany everiny lafa nafaly ahy moa nanaovany lahy mikalo tovavy endry tia vavaka nefa dia simbaly lahy ny fiainany aza mampime lesy sady inona koa moa ny asako saina amin'izany na simba ny fiainany na tsy simba ajanony ihany izay fa oka izay zalahy zany no ampiady anareo indray resaka efa vita izany fa alohany manaraka indray zany fa tsy zao ny lazaiko an'lary fano fa avaloko lahy manomboka eto zay fa lasa dana koa lesy mipitsika any bandy zaza saina ora fana tena vinitra dia vinitra ny lerity eo dina nefa ndrarahiko an'izany na tezitra izy na vinitra elahy kotsy eny avelao lesy izy andeha dia ho tezitra any fa andao aloha hiala fa tsy hita hotaraiky eto andao mihitsy hipitsika atsy manahoany sarindra inona vaovao ela zay inona moa vaovao raha tsy momba mikalo fa maninona mikalo tsy salama sa tsy fantako na ino ianao na tsy fa ny zava-misy ny tantaraiko lasa manao asany zanaky ny alina ane mikalo ahoana tsara fa tena marina ve zany za ve dia andaingy aminao zavatra marina ny tantaraiko aminao izany eny ny mahatonga azy tsy tratratrano matetika sady tsy mianatra tsony io Andriamanitro inona re zany zavatra reko zany mikalo fa dia nahoana loatra azikivy ohatran'io moa za mbola eto ane sy zao sarindra ninona lazainao dia tiako foana iny na andresy lahatra eto mandramaraina ianao dia tsy hampiovan'ilay fitiavako azy efa mifantsika atao poko zany hivavaka ho azy minao fa hanovany lalan'Andriamanitra eny ariko sady efa mazava amikoa fa avy amin'ny fano ihany na tonga mikaly lasa manao asa mamoa fady ohatr' zany raha tsy nilalovina ohatran'iny ny fitiavany tsy nisy mihitsy zao ka mikalo mihitsy ane amiko ny tsy mahay mifidy bandy efa fantatra fa ohatran'ireny ve dia mbola nirahana ihany aza manometsina azy ianao sarindra matoa izy nanaika dia nisy tsy fahafantarana tao fa nisy fitiavana koa nefa eny zay zaniko fa sy zavatra angatahako aminao dia atao izay ionao aminy miomana ary hariva dia jerentsika eny amin'ny toerana misy nireo zazavavin'ny alina izy eny ariko
loza ne rainy tena loza. Fa loza inona ramatoa fa inoaza dia mamorona atmosferana loza eo a. Tsy ny olona ny tantara re rainy fa ny masoko mihitsy ny nahita. No masonao ny nahita fa misy inona e? Inona moa fa tsy tia mikalomokalonao tika. Hitako niaraka tamin'izay lehilahy tera tamin'ny vahiny izay izy. Arozy ianao ny fitafiny amin'izany. Tena tsy fetiny eny mason-kavana mihitsiny. Ay Andriamanitra mamela azy ianao. Inona koa zao mampanjombona anao tapika ka. Sa malahelo ny lazany. Ianao aiza dia ratsy saina ohatriny io fa tena mahakampy mihitsy ny ramatolisy a. Iza moa no mahitako. Fa zao tena mila miresaka mihitsy fa tsy mendrika izany zavatra ataon'izany. Mila torona hevitra izy. Zay ataonao any fa raha za aloha dia efa izay ny lalana dia avelako any izy ho any. Tsy mety re zany ry lesy a. Za aloha tsy hamela azy anoen'izany adalany zany. Tsy maintsy mananatra azy amin'ny maray aman-dreniny ahako. Ny azy any adalany olona manatsaina tsara afaka mandinika izy. Fa matoa nataony dia izay zany ny safidiniko. Orlisy a. Inona e? Mba mandiniano ianao ty. Raha nanao ohatranao angamba ako dia tsy fantatra intsony ny hafaran'ny mpintao am-piangonana. Eo ianao Loka. Zao dia zao mihitsy koa dia andeha hitady mikaro. Mila miresaka aminy aho. Malahelo amin'ny fano azy zany. Dia tena izay tokoa moa ny aminay fitiany serana. Fa ty za dia tsy salamy ty ny tena mahalasa ny saiko hoe 2 andro aho izay tsy nandeha ny asa. Ny vola ty amiko efa miha kely. Inona re ny ataoko e? Menatra ny tenako azy zany. Tsy manana herin-tsaina mihitsy ihany koa. Aiza le mikalo kely taloha, lay matotra kely, tia vavaka. Ankehitriny na hiverina any am-piangonana zaho menatra. Menatra n'Andriamanitra. Menatra andreo namako ihany koa. Tompo, mifona aminao aho. Za le naditra tsy mba nandinika. Le nanana aretina nefa tsy mba nanantona mpitsabo. Ankehitriny aho dia fadiranovanao ka mangataka famelana aminao. Kay manaikitra be zany kipoko zany. Kay marary mafy. Tena kiva sarindra. Efa 2 andro tsika nitady azy teny fa tsy nahita azy mihitsy. Asa tataitra Loka. Andraso todonina aloha ny varavarana. Ody mikalo a. Sarindra zany. Aleo mitsangana eto ka. Aleo vaina amin'ny varavarana. Zay. Andray mikalo. Mandrosolo ny areo e. Fato faible be nendry izany e. Tsy izany aky fa marary za. Efa 2 andro zay. Andao ianao entina any amin'ny dokotera raha izany ka jereo any tianao e. Misaotra betsaka sehatra. Oka amin'izao ihany. Tsy maintsy entina any amin'ny dokotera indry. Andao aingana. Odio. Andrasa aloha fa misy manao ohatsy zany. Ay, pastera kay. Manao ianao pastera? Manao ianao anaka? Mandrosoa. Androso tokoa moka. Aya tokoa ianao. Manao pastera? Manao pastera. Mikalo a. Fato. Zao re sisa.
tena mahontsy zato ianao ela be zany zareo ndao sika zao de zao any amin'ny dokotera ndao ingana re Sedra misaotra anao ianao koa zany Andriamanitra re nisorana fa mbola nanome fahavelomana anao eny marina zany be fitiavana tokoa izy na dia efa nanao zavatra tsy araka ny sitrapony dia mbola manome fahavelomana kely ihany fa fahavelomana kely ahoana koa efa ho sitrana ane ianao Sedro ianao moa tena tia Mikalo aleo rehefa tafavoaka indri dia miresaka an'izany tsika any eny ary aza dino fa za koa tia anao any eny fa aza mbola miresaka be aloha raiso ny tanako dia mpanjino ao ary zay fa maninona ary Mikalo zany mibanjona tokoa izy sady amintsika Mikalo nakipy ny masony ary to manao krizy ane izy zany Mikalo dokotera Mikalo fa nahoana loatra Mikalo kare zay anaka efa lalana ho azy zao tsy afaka nianohatra ny fandaharan'Andriamanitra kotsika Andriamanitra tsy manao fahadisoana izy fa marina mandrakariva ny fitondrany marina mihitsy zany lazain'ny paster zany maiza miolona fikarakarana nofo mangatsika ny sy fampandrenesana ny havany zao ny tokony ataontsika eny marina zany fa ilahy kosa aloha fano ataoko malala tsara ilahy avy amin'lahy ihany na tonga an'izao raha tsy noho niditra ny lahy dia tsy naindratsy ohatr'izao mihitsy Mikalo Sedra fa hoaiza ianao andraso aloha arahako iny pastera inanaka fa tsy maninona fa alamiko eto fa za matavatra raha iaro alefasony mafapana misy mangatsitsika koa izay mety amin'laza misalasala ao are arotsy misy mandondona mafy be ny tia mivavadiny lisy an'izany eny tokoa lesy aleo aloha jereko eny tena raha Sedra io aleo sokafana aloha kay marary kosa iny fa misy inona raha Sedra sa tokoa moa zany lahy ka dia efa ampitantsika androany ataova ao andohany lahy fa tsy maintsy matoka elahy androany mazava noho ny nataon'ilay ihany dia maty Mikalo tsisy esako saina amin'izany niadalaniny azy ay mbola mahafilo ihany ilahy ary indray ary manaraka ary tena miady any izy roa lahy zany sady izy ve zany aleo aloha natonako any manatona ilay rasa manatona ataoko tsapany lahy tsara zany hoe mangiry firy zany androany tena mifona lesy raha Sedra mifona marina tena aleo ampiko farany mihitsy zany ary amin'ny farany fa inony zao zalahy fa ahoana zalahy mangina koa la raha tsy azo amiko eo olona efa nanimba fiainan'olona io ka tsy maintsy faizina mazava amin'lahy koa zany avelo lesy izy jereo ne ty izy efa mitolevika fotsiny ohatray foana lesy raha Sedra nataony lahy oka lesy zay Sedra andrepiaka eo fa to
Zay reny zava-misy ramatoa. Palahelo tokoa izany. Izy ve ny diso safidy sa izay mihitsy no efa lalana ho azy? Ka na za koa raha ny mba mametra-panontaniana toanao izany. Fa ity nahazo any sedra koa aloha. Eny, na dia izany aza azo menatra iny izy. Nety ny fitiavana izy dia navita nanao an'ireny. Eny, izao izy lasa nigadra 5 taona be izao. Na hoe fandray dia nitondra takaitra. Ka izany ny vokatry ny tsy fantaniany, lasa manono foana. Ny tanora amin'izao fotoana izao mihitsy ny tena tia milalaolao fitiavana mihitsy niko. Eny tokoa ahy. Tsy mba hoe mifantoka amin'ny zavatra maso na mba hoe mihevitra ny mandrakizay, fa dia zavatra tsy mitondra makaiza firy ny tena ilomanosana. Fa misy foana koa nefa kapanahy. Jerena izao mikalo e. Nataontsika hoe mifantoka tamin'ny fivavahana kanefa indrisy reny ny hafarany. Atao ahoana ma? Ny azo koa ngamba ny efa mety izay no lalana hitondran'Andriamanitra azy. Aty aponja aty, fitiavako amin'ny Mikaly daholo izao. Tsy miala tondohako le feony malefaka ny teny tamiko hoe dia izy. Indrisy izay le hoe miaina angamba, misy dingana lalovana, misy lalana diavina, misy sedra tsy maintsy sedraina. Asa izao angamba le hoe izay mahay mitondra ny fiainany ka mametraka an'izany eo am-pelatean'Andriamanitra dia miaina milamina, fa izay manao fiainana tsy misy lalàna fa manao izay tiana atao dia tsy maintsy mihain-dratsy. Mihain-dratsy. Ireo manome aina ny tantara, ny aina Randriamalanto, Hanitra Rabesson, Liva Rakoto, Volatina Norolalao, Jefta Gislin, Angelina Fanjanelina ary ny mpanoratra. Nandrindra sy nanantotosa Oliva Sorakotiny Rina, ny kirakira ny teo amin'ny lafiny ara teknika Pitikafo.